avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Tafakatra 3 no isan'ireo namony ainy vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Gezany ka ny 2 amin'ireo dia automasina faharoa araka ny tatitra navoaka ny avy ao anivon'ny BNGRC. Tanin'ny fiangonana katolika izay nananganana toerana antsoina hoe rovan'ny tovavy no misy mibody amin'izao fotoana izao araka ny fanazavana nomeny ny avy ao anivon'ny ekara diocèse n'Antananarivo. Nilaza ny filoha Amerikanina Donald Trump fa ny fanonganana ny fitondrana ao Iran amin'izao fotoana izao no vahaolana tsara indrindra mety hitranga ho an'ity firenena ity ao anatin'ny toetra rasarotra amin'ny fifampiresahana eo amin'ny firenena roa tonta. Ny antsipiriandreo no arahantsika ao anatin'ny fahampalalam-baovao. Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka ny fahampalalam-baovan'ny Cool TV amin'ity alina ity asainay ampanajany anao anaraka ny fahampalalam-baovao hatramin'ny farany. Anokafantsika ny fahampalalam-baovao ny makasika ny akony fandalovan'ny rivo-doza faranteo. Tafakatra 7 no isan'ireo namony ainy vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Gezany ka ny 2 amin'ireo dia avao toamasina faharoa araka ny tatitra navokany avy ao anivon'ny BNGRC. Ity rivo-doza ity izay miamanakaiky ny morontsiraky Madagasikara ao atsimo andrefa ny Itampolo distrika ny ampanindray amin'izao fotoana izao araka ny afanambarany ny foibe famantarana ny toetrandro. Andeho rahantsika ny antsipiriam-baovao mahakasika izay. Tafakatra 7 ireo namoiny ainy vokatry ny rivo-doza Gezany teto Madagasikara araka ny antotanisa voaray teo anivon'ny BNGRC androany lahady 12 febroary 2024 tamin'ny valora marena sasany. Olona misa 4 no tsy hita popoka, mahatratra 7 sy 700 kosa ny naratra mafy. Ankoatr'izay, misy ihany koa ireo traboina sy nafindra toerana. Araka ny fampitam-baovao hatrany, misy ihany koa ny trano dibo-drano izay ahitana tranom-panjakana toy ny hôpitaly sy ny trano fianarana. Araka ny voalazan'ny BNGRC hatrany, 20 distrika anatina faritra 5 no nazahoana ireo vokatra ireo dia ny faritra Analamanga, Analanjirofo, Itasy, Alotramangoro ary Antsinanana. Araka ny fampitam-baovao azo teo anivon'ny foibe famantarana ny toetry ny andro androany kosa tany amin'ny 790 sy 700 kilometatra atsimo andrefa ny Itampolo ao amin'ny distrikany Ampanihy no nisy foibe ny rivo-doza mahery Gezany tamin'ny 3 ora tolakandro teo. 20 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay arahina tafiotra 70 kilometatra isan'ora. Ny kisaka ny Antsinanana izy ka mahafaka 15 kilometatra isan'ora. Tombanana ikisaka ianavaratra Antsinanana izy ato anatin'ny 420 ora manaraka ka mety hivoatra any amin'ny manodidina ny 100 kilometatra miala ny morontsiraky Itampolo raha pitsy tolakandro sy alina. Ikorotana arak'izany ny toetry ny andro eny an-dranomasina amin'ny morontsiraka andrefana sy amin'ny tapany atsimon'ny Nosiny ko iangaviana ny ponina eo aneleleleny Maitrano sy Tôlanaro mba tsy hivoaka iandrika intsony manomboka anio alina fara. Manoloana izany, nazo filazana amin'ny loko mavo ny distrikany Ampanihy andrefany, Beloha ary Tsiombe ho iatrany ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Lafomba makasika ny fitohizan'ny raharaham-panjakana taoarin'ny fandalovan'ny rivo-doza Gezany vita somatsara androany ny fanarenana ireo trano sy fitaovana simba noho ny fandalovan'ny rivo-doza Gezany tao Tomasina ho an'ny fitaliavam-paritry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany iverina anohy ny asany araka izany ireo mpiasa manomboka raham-pitso natao izany ho fanatanterahana ny baiko ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika fa ihany koa
ho fahafahan'ny vahoaka isitraka tolotra ilainy hoy ny afanazavana noentin'ny ministra tompony andraikitra Eloi Gabin no mitondra ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Hiverina isokatra ny bureau ny fitalevam-paritry ny fanajariana ny tany sy ny raharahany tany Antsinanana sy ny eo anivony sampandraharaha ho an'ny distrikany Toamasina voalohany sy faharoa manomboka raha-pitso alatsinainy 20 febroary 2024 taoriany fandalovany rivodoza Gizany. Ndretra ny fidinany ministra sy ireo tale isan-tsokajiny avy eo anivony ministera no nandraisana fanapahan-kevitra anafianganana ny famerenana ny asa efa azon'ireo sampandraharaha voakasika hatramin'ny zoma teo ireo fitaovana toy ny fanitso, fantsika, simenitra, groupe électrogène ahafahana mamerina amin'ny laony ny asa sampanjakana. Mahakasika ny fanamboarana tompoko dia efa misy ny maçon efa mijery ireo izay tokony ho amboarina na eo amin'ny mpamatady pain zany na mpamatady teo dia efa mifampiresaka taminay teo izy ireo ary izay koa moa dia efa mifampiresaka tamin'ny monsieur le DAF dia efa nanome toky anay koa izy fa hojerena izay ka dia fisaorana no aomenay monsieur le ministre satria feno ny fonay ary matsiary tena voajery manokana izay mirehare zay tompoko manana ray aman-dreny tsy mamela irerin'ny zanaka anatin'ny fotoatsarotra tahaka izao dia ny firariana dia hoela fanapahana anao monsieur le ministre amin'ity ministère ty. Araka izany vita amin'ny ampahany asa fanarenana ny trano sy ny birao ary ny fitaovana aty Toamasina ho an'ny ministerany fanajariana ny tany sy ny raharahantany tsy hijanona eo fa ho avy miandalana ihany koa ny fanarenana tanteraka toy ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa efa antitra sy mila fanamboarana ary ihany koa ny hijerena ireo fitaovana mila fanatsarana sy fanampiana raha ny fanazavana. Anarina ny ministera dia afaka manao antitra zay zao fa vita amin'ny ampahany zany ministera antsika zay. Ianareo nge ny tena tompony ty ministera ty ny ministra tarika pagnatsara raha zay ny azo atao fa zay reto miovaova ianareo ny tena eo nareo tompony mandeha izy ty avy aminareo sy mandeha izy ty avy aminareo ianareo ny teknisiana. Nanamafy ny ministra fa fanatanterahana ny tenin'ny filohampanjakana kolonely Randrinirina Mikael izao fandraisana andraikitra aingana nataon'ny ministera izao. Ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay samy nahazo baiko avy tamin'ny filoha sy ny prime ministre amin'ny tokony anarenana ny fahavoazan'ny ministera sy ihany koa hijerena ireo mpiasa eo aminy antony nanolorany ministerany fanajariana ny tany sy ny raharahantany vary menaka sy ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ho an'ny mpiara-miasa Toamasina voalohany sy faharoa sy izao fanarenana ny asa izao. Mbola ako ny fandalovan'ny rivodoza Gizany teto amintsika izay trany nanao voikava mahatratra ho an'ireo trabona ao Toamasina ny antoko malagasy miaramiainga ao amin'ny faritra Vatovavy niaraka tamin'ireo ankolafi-kery isan-tokony ao Mananjary ao. Tsy ny fifidianana ihany no antom-pisian'ny antoko ho ny nambaran'ny mpanindram-paritry ny MMM ao Vatovavy fa asany ihany koa ny fanabeazana sy ny fanampiana ny mpiarabelona eto amintsika. Andeo rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Manao ny ezaka zay vitan'ny fitondram-panjakana ny antoko politika dia tsy mitaza fosiny fa noho ny olombelona mpikambana ao aminy beazina ao anatin'izay fitiava-tanindrazana zay sy ny fisinjovana ny mpiarabelona dia terepanahy izay kambana amin'ny antoko malagasy miaramiainga eto Mananjary sy ny fikambanana maro samihafa miaradia aminay nanao tsy paipaika nanao tsy niararana ho famalina ny antso nataon'ny fitondram-panjakana sy ho fiaraha-mientana sy fiaraha-miombona ary fiaraha-misalay amin'ny vahoaka mpiray-tanindrazana ny aran'izay loza ara-voajanahary izay. Misy ny fomba fiteny hoe ny voikava mahatratra ary ny tovatovagna sy dinitanty dia manana raotra ihany koa izahay amin'ny anaran'ny antoko malagasy miaramiainga atao amin'ny faritra Vatovavy manentana ny rehetra tsy ankanavaka mba hitondra n'izay voasirambon-tagnana izay hanampiana ho an'ny mpiarabelona izay traboina amin'izao fotoana izao.
ka io tsy mifidy na vola na fitaovana na lamba zay rehetra afaka hoentinao miantra an'ireo avatsika reo ivadika amin'ny lafim-baovao mahakasika ny politika amin'izay sika voasambotra omaly sabotsy 14 febroary 2024 ny gouvernoura ny faritra Vakinakaratra teo aloha Fivato Rakotovao efa noentin'ny mpitandro ny filaminana niakatra ty andrenivohitra androany alahady 15 febroary 2024 maraina teo ny tenany rehefa avy notazoma tao amin'ny birao ny polisy pirenena tao Andranomanelatra district na Tsirabe faharoa araka ny loharanom-baovao azo hatrany efa nisy ny fisavana ny tranony mialohany nitondrana azy niakatra andrenivohitra mahakasika noho ny atteinte à la sûreté de l'État sy ny acte de déstabilisation na fanakorontanana moa no nisamborana ity gouvernoura ny faritra Vakinakaratra teo aloha ity. Mahakasika ny vavoany ny fanabeazana eto Madagasikara kosa no ndeha anoizatsika ny fahampalalam-baovao. Tsy afa-misaraka amin'ny fanabeazana ny zaza malagasy itsony ny sekoly tsy miankina ka tokony amafisan'ny fanjakana ny fiaraha-miasa aminy amin'izao fotoana izao. Tsy vitan'ny sekolim-panjakana irery intsony mantsy ny asa fanabeazana ankehitriny ary maro ihany koa ireo ray aman-dreny ny zaza malagasy misafidy andefa ny zanany any amin'ny sekoly tsy miankina na dia sahirana azy amin'izao fotoana izao. Hoy ny avy ao anivo ny Direction nationale des instituts ni Direction nationale des institutions laïques pour l'éducation andeho rahatsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Mirona makany amin'ny sekoly tsy miankina amin'izao fotoana izao ny ray aman-dreny noho ny tsy fahatokisana ny kalitao ny sekolim-panjakana indrindra ny amin'ny ambaratonga fototra. Mifanahtsahana amin'ny isan'ny mpianatra mandeha any amin'ny sekolim-panjakana ny mpianatra mandeha any amin'ny sekoly tsy miankina. Nasarotra aza ny fiainana maro no misafidy ny andosara-pianarana isam-bolana any amin'ny tsy miankina. Noho izany manana ny anjara toerany lehibe eo amin'ny fanabeazana ny zaza malagasy ny sekoly tsy miankina. Hoy ny avy ao anivo ny AIL na ny Direction nationale des institutions laïques pour l'éducation. Tsy hoe tsy zarizary ny any fanjakana fa eo amin'ny lafin'ny fotoana sy ny fitaovana ny enti-manana ny trano andraisana mpianatra nalao ny ray aman-dreny mandeha kokoa any amin'ny tsy miankina satria any ny azahoany toko kokoa amin'izay lafin'izay hoe tsy very ny volana. Tena zay tokoa ny sekoly tsy miankina dia miara-miombona ampika amin'ny fanjakana ary tena tsy vitan'ny fanjakana irery ny manabe ny zaza malagasy manerana ny Madagasikara. Dia izay ny antony isiany ny sekoly tsy miankina ary tena miara-miombona antoko ireo fa tsy hoe sanatria miady sanatria izany. Raha mahita rengentsika ny zanaky ny mpitondra dia aiza daholo no mianatra any amin'ny sekoly tsy miankina. Zay tompoko. Ny any roborobo ny sekoly tsy miankina tato anatin'ny 20 taona farany noho ny fahatsapana fa mila mirahina izy ireo ka nivondrona ao anatin'ny Direction nationale des institutions laïques pour l'éducation. Nandrenesampeo foana ny solotena ny sekoly tsy miankina nandritra ny zavatsarotra nolalovan'ny fanabeazana indrindra rehefa misy fanapahan-kevitra raisin'ny mpitondra ka manohitohina na tsy mifanaraka amin'ny etika sy ny deontolojian'ny fitantanana ny fanabeazana. Nankalaza ny 20 taona ny AIL tamin'ny ity herinandro ity. Lafim-baovao mahakasika ny tontolo iainana kosa no anoizatsika ny fampahalalam-baovao. Tsy mbola misy mpitantana atreto ny faritra Arovana Makay ao amin'ny district ny Beroro sy Mahabo taorina nanalana ny fikambanana ny tantana izany teo aloha nandritra ny andro ny fitondrana teo aloha ao anaty fanaovana antso tolotra na ny appel à manifestation d'intérêt ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy amin'izao fotoana izao raha toka mangataka ny iverenany hitantana ity valaon-javaboary ity ny fikambanana Nature Révolution andeho rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Mbola tsy misy mpitantana hatramin'izao fotoana izao ny faritra Arovana Makay ao amin'ny district ny Beroro sy Mahabo taorinina nesoran'ny mpitondra teo aloha ny fikambanana ny tantana ity faritra Arovana ity tsy hitantana itsony. Maro ny fahabangana any an-toerana amin'izao fotoana izao na eo amin'ny fiarovana ny valan-javaboary na ny fiaraha-miasa amin'ireo olona eny fotony hoy ny tatitra. Manoloana izany nangataka amin'ny fitondrana ankehitriny ny fikambanana Nature Révolution izay nitantana izany teo aloha mba hiverina amin'izy ireo ny fitantanana amin'izao fotoana izao. Tsy nisy nitantana fa ny Nature Révolution noho ny fitiavana ny vahoaka any fotony dia manao asa eny avao zany ireo fa tsy mahazo alalana amin'ny fanjakana zany. Ny olana zany raha toaka sy ny association no mitantana azy dia maro ny olona victime ao amin'ny district Ouattoteny satria io association dia agnisan'ny manampy anay tanora fanovizana fianarana amin'ny université ary magnisan'ny magnamevana asan'ny fanjakana ihany koa satria maro ireo
mpiasa mpanjakana izay mbola tsy misitraka izany mampiasa mpanjakana zany any an-toerana io association no miatika azy. Raha ny vaovao azy avy amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjavy, mbola ao anatin'ny fampiatsoana fanehoana fahavononana na ny appel à manifestation d'intérêt ny amin'ny fikambanana mahafen'ny fepetra hitantana ity faritra arovana ity ny ministera amin'izao fotoan'izao. Ka andrasana ny fisafidianana ireo fikambanana na vondron'olona izay mahafen'ny fepetra na izay mbola anatitra ny atota taratasy. Lampavao makasika ny fambolena atao manaraka ny fenitra ahafahana mampitombo ny vokatra ny volovary an-tanety eto Madagasikara. Iarahana amin'ny orinasa tsy miankina avy aty Côte d'Ivoire tanjona ny ampitombo hatrany amin'ny 5,3 hektara ny tanimbary hoy ny avy ao anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana hanatsarana ny fahavitantena ara-tsakafo eto Madagasikara. Olona saina no mitondra ny antsipriam-baovao makasika izay. Tontosa tetsy anosy ny fifanaovan-tsony mémorandum d'entente teo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny orinasa ivoiriana Commonoldi et partenaire ho fanatsarana ny famokarana vary an-tanety. Nisy teknisianina malagasy Monsieur Juslin nanana navita recherche manokana izy mikasika ny fambolem-bary an-tanety mécanisé sy amin'ny lafiny maro izay naomby tsara ny Côte d'Ivoire. Ho ampiaritsika eto Madagasikara izay teknika izay iarahana miara-monantoka amin'ny Commonoldi anombohana azy any Ambatondrazaka, any Atsinanana dia any Bongolava tao pilote izay. Io koa misy tetikasa ao anatin'izy io ahafahantsika miaro ny tontolo iainana le bassin versant satria lasa ataontsika fambolena daholo reny toerany reny fambolem-bary, fambolena zava-maniry hazo fiarahana miaro an'izay tontolo iainana izay satria sady manampy antsika miaro an'izay tontolo iainana izay izy no mampitombo ny toerana ahafahana mamboly mampitombo ny vokatra miakatra eto Madagasikara ny amin'ny arabary aloha zany no mampiakatra ny vola miditra amin'ireo tantsako. Ankoatra izay nandritra ny fivoriana fa 770 ny filakevitry ny governoran'ny FIDA nanolotra tetikasa amin'ny tetana 700 amin'ny zato tapitrisa dolary i Madagasikara ka andalam-pandiniana ny tompony andraikitra eo anivon'ny FIDA momba izay amin'izao. Nisy vola voatokana ho an'i Madagasikara tany sainga efa tara raha ny tokony ho izy zany dia efa very ny vola. Very ny vola satria efa tara be efa tokony tamin'ny septembre na octobre tany ny tokony efa nanao manifestation tsika hoe zao ny ampiasantsika an'ilay vola dia tsika efa février zao izay ny tena antony andehanana tany nisy négociation fanarahana tamin'ny vice-président ny FIDA dia nanaiky zany FIDA fa afaka ampiasaintsika indray le 140 millions de dollars aloha 80% ho an'ny fiompiana no tamy 60 millions ho an'ny agropole agribusiness. Hiditra conseil d'administration zany izy io pour validation amin'ny fotoana tsy ho ela. Ao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao nanova ny logo na sary famantarana ho azy ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ka nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy tetsy anosy. Ila fomba vao makasika ny fambolena iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy ny antsika amin'ny sento vetivety ato anatin'ny dokam-barotra antsika miampita ao anatin'ny tapany faharoa ho an'ny fahampalalam-baovao asaina ianao tsy saraka amin'ny Cool TV. Puissance, précision, performance. Benzol graisse au lithium, la solution ultime pour vos roulements et mécanismes exigeants. Disponible chez Ocean Trade au sein d'Agro-Industrie. Vitamine C. Ni goûter naturel, c'est pirate, faut tenir réel. Parfait orange, fraise et coco. Si parfait Marisa Carazani. A gagner au chien, en le tenga torche. Mina metamna. Oui.
week-end cadeau boost cool fity ny 14 ka hatramin'ny 15 febroary mividiana mora plus 2000 dia mahazo bonus cadeau zato isanjato mitoko avy roen ny sms sy méga azonao zany hoe lasa sms zato sy 200 méga zany rehetra zany amin'ny vidiny 2 ariary foana tsy dioaingana ny dièse 322 étoile 32 dièse. dia mbola terina trano ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soata anatin'ny tapany faharoa ny fahampalalam-baovao amin'ity ala ity. Andeha hanomboantsika ny tapany faharoa ny lafim-baovao mahakasika ny fiangonana tamin'ny fiangonana katolika izay nananganana toerana antsoina hoe rovan'ny tovavy no nisy ny bodo amin'izao fotoana izao araka ny fanazavana nomeny ny avy ao anivo ny ekara archidiocèse na Antananarivo azy ireo ny tany araka ny fanambarana ny fananantany ary vaovao diso ireo miely hoy ny fanambarana nataon'izy ireo. Andeha horantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay entiny Entso Rasoa ary Malala. Tany fiangonana katolika misoratra amin'ny ardiocèse Antananarivo etsy Antanimena izay nananganana ny toerana antsoina hoe rovan'ny tovavy no misy mbodo amin'izao fotoana araky ny tatitra avy amin'ny ekara ardiocèse Antananarivo. Vehivavy iray no nitantana io toerana io tamin'izany fotoana araky ny fanamariana nodimandry anefa io vehivavy io taty aoriana ka ny zanako io ramatoa ihany no mibody ny tany amin'izao fotoana azy ireo ny tany miaro-peno araky ny taratasy fanamarinana fananantany ny certificat juridique ahoina avy eo anivo ny ekara ardiocèse Antananarivo nanamafy ny tany antsoina hoe miaro-peno izay mitondra ny titre 1051 ao Antanimena Antananarivo renivohitra manana be eo amin'ny 2 hektara sy 7 ara ary 7.9 santiara dia amarinina etona fa fananan'ny église catholique apostolique romanina misoratra amin'ny archidiocèse Antananarivo tanteraka fa misy miorona mitondra ny anarana hoe rovan'ny tovavy izay akamy fitezana zazavavy fehizany manaraka ny lamina sy ny drafitra ary ny fitantanana araky ny finoana katolika ary nakinina tamin'ny ramatoa Ravaonora Alexandrine fony fahavelony fa rehefa maty io ramatoa io dia ny zanany no misora tena ompitantana sy ho tompony io toerana io toerana mifanila sy mifanakaiky amin'ny fiangonana ekara Antanimena moa io ankehitriny nefa dia tsy mitaiza izay zazavavy zay intsony zany io toerana io efa ela hatramin'izay tsy nisiny izay fitezana zazavavy zay intsony dia efa nampahafantariny io vehivavy io fa ilay mitompony ny tany dia ny ekara archidiocèse Antananarivo ka tokony hiala amin'izany toerana zany izy fa tsy norara iny ny antony ataon'ny archidiocèse Antananarivo ary ny tena mampalahelo aza dia nataony fidiram-bola ho azy manokana io toerana io. Naniraka vatany sy nangataka ny alany olona mibody ny toerana ny fiangonana raha ny fanazavana ka ny hiara ny fandrahonana malona ny zava-misy misoroka izay vaovao tsy marina mety hiparitaka ny ardiocèse Antananarivo ka antony nitondran'izy ireo izao lafim-baovao mahakasika ny fahasalamana manamafy tranony ady ataon'ireo mpitsabo maneran-tany amin'ny fianaky ny omamiadany ny voziny tranonjaza ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misy ny tetika asa vita CCU fitiliana maimaimpoana isoroana ny fianaky ny aretina mahazo ny voziny tranonjaza izay eo ambany fiahiny ny ministera ny fahasalamam-bahoaka iarahana amin'ny mpiara-miombonantoka samihafa izany. Andeha horantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay entiny Eloa Gabay. Mandidina ny 4 arivo eo isan-taona ireo vehivavy tratrany aretina omamiada ny voziny tranonjaza araka ny tatitra avy eo anivon'ny OMS. Mahatratra 50 isanjato ny tapa-fatesana amin'ny ankabeny. Manamafy ny ady fisorohana ataon'ny mpitsabo maneran-tany amin'ny fianaka ity aretina ity Madagasikara amin'izao fotoana amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miombonantoka samihafa toy ny réseau AFSA. Atahorin'ny vaksiny maimaimpoana natao ny volana Desambra 2024 lasa teo. Dingana manaraka indray ny tetika asa vita CCU na ny vigilance et intervention pour le traitement du cancer du col de l'utérus. Tetika asa fitiliana maimaimpoana sy fandraisana antanana ara-pitsabony ho ny mpitsabo. Tsy hita fa misoko mangina raha tsy efa tena efa voa zany ny olona zay voataitra dia ankehitriny nefa dia efa ity projet anankiray ity dia misoroka mialoha manao dépistage zany dia rehefa vita ny dépistage dia mitsabo an'izay aretina zay mba ho tratra mialoha zany mba tsy hafarana fahafatesana. Ny hatreto aloha zany dépistage dia maimaimpoana
ary ny fisaboana zany koa zany dia tokony maimaimpoana satria misy an'ilay atao hoe termocoagulateur iny zany no entina mitsabo azy izay aparitaka any amin'ny CSB sy amin'ireo CHU ireo. Ny olona miaraka amin'olona maromaro ny tena lasibatra io cancer io fa raha hita mialoha izy dia efa misy zavatra efa prévu hoe ho ataony ao anatin'le projet izay namporosina ny olona hoe manao fitiliana ny olona dia raisina tanana zany ny fikarakarana azy mba tsy tonga any amin'ny phase ny cancer. Atomboka eto Antananarivo manomboka amin'ny ity volana febroary ity ary toy any Mahajanga ny tetika Savita CCU ho tanterahana mandritra ny 4 volana. Fomba mahomby isorohana ny fianaky ny tsimbokaretina HPV izay miteraka ny mamiata ny vozony tranjazy io ho iatrany ny mpitsabo. Tratra ny tanjona hoy ny mpikarakara ny fampisehoana Kebelkanto Tovizay natao tao ny Palais des Sports na ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena androany alahady 12 febroary. Tonga maro ny mpankafy namaly ny antso ary nampanantena hanolotra tsara trany ny mpikarakara amin'ny hetsika manaraka. Andeha rahantsika ny zavany tranga teny antoerana nandritra izay fampisehoana ny hariva teo. Ny nampiavaka anazy tamin'ity zany dia ny seho nataonay tsy nataonay hoe raha hitovitra irery ny tête d'affiche izy irery nandray anjara amin'ny fampisehoana fa niezaka izahay hoe na ny hirany tsirairay arany mba nezahana nakamba natao anatin'ilay hetsika iray manontolo dia isaorana era-po era-tsaina ianareo mpankafy ianareo nanoana ny hetsika anay fa dia tena afako izahay ny tanjonay mpikarakara zany dia nitohizany Kebelkanto amina karazana artista akoatra ny tovitray zany hoe ny tanjonay dia anao spectacle hafa noho ny Kebelkanto tovitray izay iarahantsika amina artiste hafa ihany indray koa. Tsy eken'ny tanora zany YXZ zanaky vakinakaratra ny fitantana ny filohan'ny nasionaly ny fikambanan'ny teraky vakinakaratra na ny fiteza no ity filohan'ny fikambanana ity lany filohan'ny antoko politika iray amin'izao fotoana izao. Manitsakitsaka ny satan'ny fikambanana ny fidiran'ny filoha mitarika amin'ny raharaha politika hoy ny fanambarana ka miantso ny anatsarana ny hetsika rehetra ka saina ho tanterahana ireo tanora ao anatin'ny ny XYZ. Fanampanazavana makasika izay. Ekenay ny fitantanan'ny filoha nasionaly ny fiteva taorinan'ny nalany azy ho filohana antoko politika iray satria ny zanaky vakinakaratra dia tsy voatery ho iray antoko politika avokoa. Miantso ireo ray aman-dreny olobe vatona sonotro ny tany ny olombofidy ary ny olomboteny rehetra ifanatona sy ifampidinika mahakasika ity fikambanantsika ity. Marianay fa ny fitarian'ny filohana antoko politika ny fikambanana iray dia manitsaka tanteraka ny mahafikambanana ny fikambanana izay feheziny diditsy volana laharana 7 tamin'ny 3 oktobra 1700. Hoatsaraina ny faiza manao ho amoraina ihany koa ny fidiran'ireo vondron'olona marefo amin'ny sehatry ny asa eto Madagasikara. Isan'izany ireo olona manana fahasembanana hoy ny avy eo anivony ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ary ny asa-panjakana efa andalam-pamola volana ny didy fampiarana ny lalan'ny asa mikasika izany ny eo anivony ny ministera sy ny humanité inclusion araka ny fanazavana. No ny fanilkiliana sy ny tsy fampiny fahaiza-manao mbola 100 ny olona manana fahasembanana ihany hatreto no afaka mahazo asa indrindra ny asa mendrika anatina orinasa manara-penitra eto Madagasikara.
antony roson'ny ministera ny asa ny fampananana sary ny asa-panjakana tamin'ny fifanovatsony mpiara-miasa niaraka tamin'ny Humanity Inclusion ho fanamorana ny fampidirana ireo vondron'olona marifo amin'ny sehatry ny asa. Voakasika izany ireo olona manana fahasembanana ny 7.7 isanjato ireo tanora izay tsy hanasa avokoa, ny vehivavy sy ny maro hafa. Fa misy zao ny famolavolana erahan'ny rotota moa zany ny décret d'application an'ny code du travail mahakasika indrindra ny fidiran'ny olona miaina amin'ny fahasembanana eny amin'ny tontolon'ny orinasa. Manarak'izay isy ny fanohanana avy amin'ny Humanity Inclusion lafin'ny fiofanana fanamafisana amin'ny fahaiza-manao an'ny mpiasa eto anivon'ny ministera hatrany amin'ny faritra zany mba hitovy tatana tsara ny fomba fiasa sy fandraisana an'ireo vondron'olona izay marefo ireo na groupe vulnérable hoy isika. Ary isy ihany koa moa zany ny fanentanana ny orinasa mba tsy hanilikilika ny olona miaina ao anatin'ny fahasembanana satria ohatritsika rehetra manana ny fahaiza-manao compétence izy eo fa le fanohanana fotsiny no tsy ampy dia ho tonga amin'izay hoe fanentanana sensibilisation ny entreprise andray tsy Un des objectifs, c'est de donner une dynamique, d'avoir des actions, un plan d'action qu'on a établi commun. Ny ray amin'ireo tanjona dia ny hanome ainga sy hiteraka hetsika mifanaraka amin'ilay drafitra iombonana izay napetraka miaraka. Zava-dehibe ny fampiroboroboana ny asa, ary koa ny fampifanarana ny sehatra iasan'ny orinasa sy ny rafitra ara-barotra amin'ny olona marefo, indrindra fa ny olona manana fahasembanana. Zavatra ainay atao zany ary fiaraha-miasanay amin'ny fikambanana sy ny ministera ary ny rafitra dia afaka mampitombo ny ahafahan'ny orinasa mandray olona marefo hiasa ao anaty asa mendrika. Des emplois décents, des personnes vulnérables. Andrasana araka izany ny vokatra ity fifanaraha-piara-miasa ity ho fanamorana ny fidiran'ireo vondron'olona marefo amin'ny sehatry ny asa. Ny avy ao anivon'ny Humanity Inclusion izay isan'ireo mpisehatra amin'ny fiarovana ny azon'ireo olona marefo sy manana fahasembanana. Ny maresaka iraisam-pirenena kosa no andeha anankotonantsika ny fampahalalam-baovao. Nilaza ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump fa ny fanonganana ny fitondrana ao Iran no zavatra tsara indrindra mety hitranga ho an'ity firenena ity ao anatin'ny toetra rasarotra amin'ny fampiresahana misy eo amin'ny Washington sy Téhéran momba ny fahaiza-manao ny Iran amin'ny fitaovam-piadiana nukleary sy ny arma balistika amin'izao fotoana izao. Mbola mienjandroa ny toetra raha ara-politika eo amin'ny États-Unis sy Iran hatreto. Sarotra hatrany ny fifampiresahana momba ny fandaranasa nukleary sy balistika iraniana amin'izao fotoana izao. Raha mbola ity kosa ny sazy ara-toekarena manohitra any Iran avy amin'ny tandrefana sy i États-Unis. Dia iny ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy no etsika manakatona ny filazana ny fahampahalalam-baovao. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Uprime. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Avec Cassie, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.